Fa tamin'ity gouvernemanta farany vao natafiditra minisitra maromaro ny faritany Antsiranana ho ny filohan'ny fikambanana teraky ny faritany Antsiranana. Vonina hifanampy amin'izy ireo ny fikambanana amin'ny fampandrosoana Antsiranana ranonambarany. Mangataka fiara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ijerena manokana ny fanokafana ny seranam-piaramanidin'ny Nosbe sy ny seranatsambo ho an'ny sambo mpitondra teratany vahiny. Mba hidiran'ny mpizahatany vahiny izy ireo ho iatran'ny fitefa nandritra ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety Androany ny Antsiprian'izay etin'Zora Barzona. Nahazo minisitra dimy ao anatin'ny fitondram-panjakana ny faritany Antsiranana izay ankasitrahan'ny zanaky ny faritany ny filoham-pirenena sy ny praiministra. Vonina hiara-iasa amin'ireo minisitra ihany koa ny fitefa na fikambanany teraky ny faritany Antsiranana ho ny filohany. Nagnano fisaorana sy fankasitrahana ny fitondram-panjakana izay taritin'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andrinirina Rajoelina. Faly tokoa izay satria mba fahaela ihany nangatanay izany membran'ny gouvernemanta zany satria natsaro ankilabao ny faritany Antsiranana. Fa amin'izao fotoana izao moa niporofona Andriamatoa filohan'ny fitiavany faritany Antsiranana ary izay indrindra zany nanehoana izay fisaorana sy fankasitrahana zegny amin'andriny an'ity ary anehoana eto tany Rendanitra fa vonina izay fanampy amin'ireo ray aman-dreninay izay voatendry ireo hiara-iasa amin'izareo zany. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana mba hanokatra ny seranam-piaramanidina ao Anosbe ny fikambanana mba hahafahan'ny mpizahatany vahiny miditra satria io no mba fidiram-bola ao amin'ny faritany Antsiranana. Torak' izany ihany koa no tokony amelana ireo samy mpitondra mpizahatany na ny bateau de croisière hiditra ao Anosbe. Ny resaka ty sisintany fanokafana ilay sisintany ao amin'ny distrikna Nosbe. Nosbe iarahantsika malala fa mitoka monina agnivon-dranomasina. Tsisy zavatra iveloman'ny olona ao Anosbe raha tsy resaka ny tourisme zany. Ka raha ohatra tsy mivoa io aéroport sy ny ino ma ty bateau croisière dia tegna mandalo fotoan-tsarotro ny district Nosbe. Ary amin'izao fotoana izao iarahantsika malala ny tsy fandriam-pahalemana mahay miamafy ka magnano antsoavo zay amin'ny tompon'andraikitra na ministera indrindra ny filohan'ny Repoblika mba hijery ankaiky dia ankaiky ary hanokatra zay farany malaky io sisintany io fa tegna efa tsy ho zakan'ny vahoaka ny zavatra misy ao amin'izao fotoana izao. Tokony hojerena manokana ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana ao amin'ny faritany Antsiranana iray manontolo satria mirongatra izay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana raha ny nambaran'ny filoha ny fitefa nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'izy ireo androany.